Vavariakaky tompony atika bem-pandrarare tsy mbataky ny any anala fa mitabataba lavana iononaza tsy sava aleo makany anala vavariakaky tompony atika bem-pandrarare tsy mbataky ny any anala fa mitabataba lavana iononaza tsy sava aleo makany anala rifody analo filohan'ny fitsanana avy momban'ny lalam-panorenana tompoko lahy sy tompoko vavy voninahitra lehibe ho ahy sy ny ekipan'ny Maristopy sy Madagasikara zay manatrika eto androany ny mijoro eto ary tena reharetiko satria ety amin'ny fototry ny fitaizana ara-pahalalana mihitsy miteraka ny Université Star mifantoka amin'ny tanora ny tanjon'ny Maristopy sy Madagasikara ho an'ny 5 taona manaraka hatramin'ny 2020 tamin'ny semaine vitsivitsy zay dia nanao fitsidihana ny canal de livraison de service nay anankiray bus mobile zay zahako miasa eny amin'ny faritra iva izy io dia le tanora iva miaina eny amin'ny faritra iva eny zany no mahazo service gratuit amin'io clinique mobile io dia rehefa miandry mitorona eo zareo dia misy tovavy kely anankiray raiky amby 20 taona teo izy niresaka tamiko dia nanontaniako zay ny antony ahatongavanao eto dia ozy izy te azo fandridrana fianakaviana moa zay izy fa ina ho any antony dia ozy izy hoe efa 7 zao nisan'ny zanako zany hoe manomboka tamin'ny faha 5 taona ny zany manomboka niteraka isa-taona dia tena vizaka ozy izy dia tsy tehiteraka tsony dia tonga eto ambony be mihitsy ny tany voakaloha loatra eto Madagasikara 770 ny zazavavy malagasy efa miteraka alohan'ny faha 9 taona ny daholo eto amin'ny université n'Antananarivo nefany dia misy ankizy tanora vavy mananjara manokana miatrika anovo fahalalana ambony 32 000 nisan'izy ireo ozy izy président eo ny tanjon'ny Maristopy sy Madagasikara zany amin'ny fanokafana ny Université Star dia mba atongavandreo ankizy 32 000 ireo any amin'izay sehatra avo indrindra fa tsy ho voasakatsaka ny vovotra tsiriny tsy fantatrao izy amin'izy ireo no lasa savant izy amin'izy ireo no lasa président ny haute cour constitutionnelle leninany fa ny tanjona aloha zany dia hoe tsy nivoaka tsirina mihitsy no anaka anazy ireo afaka 5 taona zany ny tany mpianatra zay manary ny W-ny fianarana zay eo amin'ny 9 isan-jato eo amin'izao fotoana izao dia tokony hidina afaka 5 taona rehefa miasa eto Maristopy sy Madagasikara ireo tanora ireo eto ry zareo no manomboka manoratra no aviny eto ry zareo manomboka mijery nofinofo hoe hoaizy izy ka ho anay zany dia zava-dehibe ny mandray anjara amin'ny fanatanterahana tanora ireo nofinofony satria mino zahay fa izy ireo no avin'ny firenena Maristopy sy Madagasikara dia miombina sy miray hevitra amin'ny firenena rehetra izay mifantoka amin'ny fanatratrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra ny objectif de développement durable sy ny engagement ny firenendrehetra ao anatin'ny family planning 2020 izay nosiniavin'ny gouvernement malagasy tamin'ity taona ity ny engagement ny Madagasikara ny fametrahana ny Université Star dia conviction ho anay ao Maristopy sy Madagasikara hoe rehefa mifandray ny fampianarana
sy ny fahasalamana ary ny fandrindrana fiainam-pianakaviana dia voakitsika ary amin'ny fomba maharitra ny motera ny fampandrosoana motera ny fampandrosoana ny Madagasikara. Andriamatoa filohan'ny fitsarana mombana lampanondrenana mamerina ny fisaorana sy fakasitrahana ny tafotafo zahay tamin'ny nanekenareo nanekeny fianakaviam-be ny Université Madagasikara ny ateraka ity tetikasa Université Star ity eto amin'ny Université Antananarivo. Raha ohatra ianareo tsy natoky tsy nanana conviction mitovy aminay dia tsy ho nanaiky mihitsy ny nananganana sy nanaovana an'ity fiara-miasa ity. Fa araky ny teneniko teo moa zany dia mihino sy matoky izahay fa ny duo éducation santé rehefa miaraka dia afaka mitondra anjara biriky lehibe ary mitondra lavitra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Approche focalisée sur le client et ao anatin'izay manome conseilling feno zany hoe choix formé et volontaire ny anaovan'ny olona ny fandrindrana fianakaviana dia misy ny prévention des infections izay mahatonga hoe tsy maintsy misy ny pompinelle ny autoclave sy ny matériel prévention des infections rehetrarehetra. Dia akoatran'izay mbola tokony miaraka amin'ireny moa zany ny emergency box boîte d'urgence izay tokony complet dia manaraka an'izay ny approche amin'ny resaka planification familiale ray aman-dreny izay efatra izay zany les normes standard international dia isa-taona izay dia audité foana avy amina auditeur indépendant dia mijery azy io sy dia noté fa misy valao-telopolo firenena ao Maristops international fa Maristops Madagasikara no manana ny score de qualité ambony indrindra 98% tamin'ity taona 2015 dia tsika zany afaka mirebe satria firenena malagasy no manana dia hoentina eto amin'ny université Star izay qualité de service zay zay mampatonga an'ilay fitaovana. Rifugianado, aza umana ni varmba.